ONG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'Ulchanao ni Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manulchawanao ni Vaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluajiv. L'Ulchanao ni Vaovao. Mampana ny fitiavan'ny filohan'i Madagasikara taorian'ny fanamarina ny famizaka ny zopirenena frantsay tokoa izy hoy ny faneho-kevitry ny mpampianatra mpikarika eny amin'ny anjerimanontolo tamin'ity androany ity. Tokony averina ny fanadinana baccalauréat raha ny fanazavany noho ny korotana sy ny zavorovoro izay nitranga. Nambarany ihany koa fa tsy tokony atao sorona vokatry ny tsy fahaiza mitantany mpitondra ny zaza malagasy. Anao fitokonana amin'ireo toerana ahitana lalan-dratsy ireo camionneur manomboka ny talata ho avy izao raha toa ka tsy misy ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa hoy ny CPM na ny syndicat ny mpitatitra camionneur. Ho an'ny eto Antananarivo, isy ihany koa ny fampiakarana saran-dalana hoy ny teo anivon'ny UCTU noho ny faratsiny ny lalana. Nanome fampiofanana araka maimaimpona ny antoko malagasy miaramiainga androany tanjona ny anampina ireo ray aman-dreny amin'ny fampidiram-bola aingana amin'ny alalan'ny asa tena raha ny fanazavana. Tontosa androany araka izany ny fanomezana fampiofanana mofomamy tao amin'ny commune na Alakamisy Ambotavo. Ilanja sora-bavety teny Mamasina nandritra ny fanatanterana ny fiadina ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja basketball latsaky ny 14 taona androany ireo kliba na tsiaro fa nisy kolokolo sy ikantrano an-trano ity fifaninanana ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny faharoapolo ny volana May 2024 no fotoana voatondro anatontotsana ny fitsarana ny filoha Amerikanina teo aloha Donald Trump. Ny tenany izay voaroroa ny tazona antota taratasy misy tsy ambaratelo ny firenena. Arovetra ny andindininy makasika ireo. Ankafaliana indray tompoko lasety mivoavy ny tsidihako ny tokantrano amin'ny tsy alin'ny sabotsy faharoambiroapolo ny volana Jolay taona 2024 ity anterina ny araba ary manasanao mpitiavana anaraka ny fampahalambavaoantsika hatramin'ny farany anomboantsika ny fotoana mifarany ity ny herinandro tena nafana no ny fisavoritahana tamin'ny baccalauréat teo ihany koa ny resabe sy ny fanehoan-kevitra samihafa taorian'ny resahan'ny filoha Juillet ny raharam-pirenena samianana ny fitsarana manandrify azy daholo izany izany andoharatsika aloha ny matoan-dahatsoratra. Ny rehetra mihitsy no resaka iny fivoahan'ny lazadina izy tozeo mialohan'ny fotoana iny. Tsy iverenana antony aloha ny savoritaka naterany sy ny fomba ny atrehan'ireo mpanalabaka, ny andro ny sy ny laitranga ary ny fanampahan-kevitra ara-panjakana, ny nanokanana na tapakandro hafa indray amerenana. Ny ampitony ny resahan'ny filoha Juillet tamin'ny mpanao gazety, ny raharam-pirenena ary tsy maintsy namaliny ireo fanontaniana mahakasika azy manokana momba ny nationalité frantsay ananany no nanaovana ny fanadinana baccalauréat. Mbola naty ady hevitra momba iny resaky ny filoha Juillet iny araka izany no nitranga iny sahotaka momba ny baka iny. Tsy nahasakana ny rehetra, indrindra ireo mpanara-baovao sy lim-baovao, tsy ady hevitra mahakasika ireo resahan'ny filoha Juillet tamin'ny alahady alina nefa izany. Toa vao maika aza, nampitombo ny ady hevitra indray ary nanampitrotraka ny amin'ny hoe tsy mahomby izao fitondrana misy ankehitriny izao. Olana foana no entin'izao fitondrana, efa ifarana avy mpitao-piasana tsy hoely izao. Tsy nampiodina ny resaka, tsy hitondra fanakianana azy ireo, iny olany baccalauréat iny, fa vao maika nampitombo resaka, tsy fahombiazana sy tsy fahatokisana intsony. Mandeha ny fanady adina, ary voalaza fa efa misy maromaro ireo voasambotra, izay everina fa tomponantoka tamin'ny olana be tamin'ny baccalauréat iny. Tena rariny, sy ara-dalàna ny fandraisana andraikitra, ataony manam-pahefana manao famitorana. Tena aporisiana izy ireo, anao fanadihadiana maro-pototra ary azo antoka, ka tsy ireo nanatanteraka ny famoahana lazadina mialohan'ny fotoana ihany no samborina, fa eo ihany koa ireo tena atidoha sy tena antony nanaovana izany.
ary ilay tena atodo tena nampanao azy tokoa no tsy maintsy samborina. Irariana mba tena hanao ny asany tokoa ny mpanao famotorana sy ny mpitsara. Ho tsaraina koa ny taratasy-panadinana. Olana fahita isa-taona ny tsy fahatomombanana amin'ny fandoavana ny tamikaramana ireo mpitsara izany fanadinana izany. Efa mba nisoroka izany ve ireto mpitondra ireto? Tsy izao mantsy vao olana io ka asa raha nahina kalesona ka nahita vahaolana mialoha. Mahay mitsinjo mialoha mantsy raha mitantana. Izay ny fitsarana baka, fa ireto mpitondra ireto koa tsarainy vahoaka isan'andro, isan'ora mihitsy. Tsarainy rehetra ny zava-misy ainana andavanandro ireo, mialohany hitsarana azy amin'ny andro anaovana fifidianana. Tsarainy olona amin'ireny fanazavana momba azy sy ny resaka nataony momba ny fiainam-bahoaka ireny ny filorajoelina. Akaiky indrindra, hitsarana azy ilay nilazany, fa ho foana afaka 3 herinandro ny delestage. Izany hoe 2 herinandro sisa raha vao tonga ny alatsinain'izao. Tsy ny delestage ihany, fa ireo marobe ampanantenain'ny vahoaka isaky ny miteny izy. Ny hita aloha, efa tena manaraka akaiky ny raharaham-pirenena ny rehetra. Efa tena akaiky raha teo ny voafaritry ny lalàna, fa tapitra ny fepito-piasan'ny filorajoelina sy ny ekipany. Fa mampanany fitiavan'ny filoham-pirenena taorian'ny fanamarinana fa mizaka ny zom-pirenena frantsay tokoa izy hoy ny fanehoan-kevitry ny mpampianatra mpikaroka androany tokony averina ny fanadinana baccalauréat raha ny fanazavany noho ny korotana sy savorovoro izay nitranga. Nambarany ihany koa fa tsy tokony atao sorona vokatry ny tsy fahaiza mitantany mpitondra ny zaza malagasy. Onona saina. Sesilany ny fanehoan-kevitra momba ny fizakan'ny filoham-pirenena malagasy ny zom-pirenena vahiny izay nao mafisiny nandritra ny fandarana manokana ny alady teo. Raha ny fanehoan-kevitry ny mpampianatra mpikaroka eny anivon'ny Université Antananarivo, zava-dehibe ny fieken'ny filoha fa manana ilay taratasy manamarina ny fizakan'ny zom-pirenena frantsay izy, saingy mampanakosa ny filazany fa tia tandrazana tiany Madagasikara. Fa ny zava-dehibe aloha rehefa firesahana ary ny fanekena hoe ny zavatra nampiadevitra be hoe marina sa tsy marina dia manaiky hoe marina ny zavatra anankiray, fa ny andrasana be dehibe hoe ao ambadik'le hoe marina le izy inona zany ny fandraisana andraikitra tokony ho tanterahina. Fa ny tantara maningotra ny fon'ny malagasy fa zany frantsay zany na inona filaza nanjanaka antsika malagasy izany. Ary io mbola miariary io mbola tsy afaka niady amin'ny reto atao hoe nosy manodidina reto sahany anaovana botolo fotsiny hoe ahoana moa ny filoham-pirenena frantsay makao amina nosy malagasy tonga dia misamilaza hoe frantsa eto ary mampiena ho azy. Za tena amin'izay mampiena ho azy ny fifamatorana eo amin'le olona zay mihevitra fa ho tia tanindrazana sy hanavitra an'le firenena. Isan'ny andrasana amin'izao izay ho fanapa-kevitry ny filoha Andry Rajoelina taoriana izay fanamafisany ny fananany ilay taratasy miray 7 cm izay. Anaja ny lalàna velona misy eto Madagasikara ve raha tsy ilaza fa tsy ny lalam-pandrenana. Eo ihany koa ny lalàna mifehy ny zom-pirenena malagasy ao amin'ny 270 izay milaza mazava fa foana avetrany ny fizakana ny zom-pirenena malagasy ho an'ny olom-pirenena ampitaona misafidy ny aka ny zom-pirenena vahiny. Ny antoko politika, firaisamoan'ny pirenena sy hery-velona maro teto amin'ny firenena izay efa nanao fanambarana fa tsy ekena ny fikitihana ny lalàna noho ny tombontsoan'olo tokana. Vao hitsakitsaka ny lalàna, tsy misy ihany koa ny fahaiza mitantana sy fahamatorana ka mahatonga ireo tranga tsy mbola nisy teo amin'ny tantara. Ohatra amin'izany ny zava-nisy ny alarobia teo nandritra ny fiatrehan'ireo mpiadana ny fanadinana baccalauréat. Ny mahatonga an'ireny savorovoro tamin'ny fanadinana baccalauréat reny tsy fahamatorana, misy fitavozavozana. Ny tompona andraiki mpanjakana, ny mpitondra fanjakana, ny tompona andraikitra voalohany ninona lazaina. Satria raha ny fepetra rehetra mamatotra ny atao hoe fanomanana sy fanatanterahana fanadinana no voaja dia tsy tokony hisy ireny. Tena mateknisianina mampampianatra mpanabe ny lazako an'ity hoe raha ny hevitro no anontaniana foano iny fanadinana iny. Dia averina ao anaty fahatoniana sy filaminana tanteraka, fiomanana tanteraka. Fa io na raha izao misy mpianatra tsy afaka amin'io dia manana fomba ialana izy satria tsy tomombana le fanadinana dia zay tokony ho afaka fa tsy afaka. Ny afaka amin'io manontany tena hoe tena fahaizany tokoa ve na afaka azy. Ka io zany manalasala zany io fanadinana io dia tokony ho jerena ihany fa za zany milaza fotsiny ny hodidina rehetra nanatanterana ny fanadinana iny zany tsy mahafeno ny atao hoe fepetra pedagojika amin'ny fanadinana. Manimba ny zaza malagasy izay tsy afaka andrato fahalalana ny ampitan-dranomasina ny zava-nisy tamin'ity herinandro ity raha ny fanazavana hatrany ka tokony andraisana fepetra.
Izao fitondrana izao izay isany nahitana fitobetsaka indrindra oharina tamin'ireo fanjakana ny fandimby hoy ny kisarin'ny mpanara-baovao. Nanomboka tamin'ny fiton'ireo volamena telo amby 70 kilao tafapritsaka tany Afrika Atsimo. Nitoy tamin'ny fiton'ireo volamena tao amin'ny kofran'ny ministeran'ny Arena Kibony tany izay nivadika Ampolongamby ary izao fito de sujet indroa miantaona tao anatin'ny 4 taona tamin'ny fanadina baccalauréat izao. Ny andrandray ny rehetra ifarana treo ity resaka fity ity ka izotra makany amin'ny fifidianana Matiosi Mangarara ny firenena. Ny vahoaka amin'izay fotoana noho tsara ka neo araky ny tokony ho izy izay tena safidiny sy hitany fa ho afaka anavitra ity firenena ity. Fanao fitokonana amin'ireo toerana ahitana lalan-dratsy ireo kamionera manomboka ny talata ho avy izao raha toka tsy misy ny fanamboarana lalam-pirenena faharoa raha nambaran'ny CPM na ny syndicat-ny mpitatitra kamionera. Mitera-doza ny fitaterana entana miazana Antananarivo manoloanan'izay faratsy ny lalana izay raha ny fanazavana trany raha ny eto andrenivohitra manokana isy ny fampiakarana ny sarandalana hoy ny teo anivon'ny UCTU noho ny fahasimban'ny fiara teraky ny lalan-dratsy. Miaina fahasahiranana tanteraka ireo mpitatitra any amin'ny lalam-pirenena amin'izao fotoana. Miampaka mivantana amin'ny asa fitanterana ny faratsy ny lalana, indrindra ny amin'ny lalam-pirenena faharoa. Manomboka eo Manjakandriana hatrany Andasibe, ny eo Antsampanana hatrany Ambodipolomosy no isan'ny mampikola ireo mpamily. Raha toka adiny 8 ora ny amin'ny tanany lalam-pirenena faharoa, mahatratra amin'ny 12 ora izany farafahakeliny amin'izao fotoana. Tsy maharitra, tsy misy kalitao ny asa fanampenan'ny fanjakana lalana, fa tovony sy tavanandro raha ny fanazavana. Raha amin'ny tsy vahaolana tsony le manetsina ny lava réhabilitena complet mihitsy angamba mety aminy. Ary raha mbola reo le orinasa tsy dia mbola manatsaika efa amin'ny lalana ihany manao an'io 3 volana io na 4 volana ihany dia verina ohatrin'io fa tena samy hafa tsy mitovy amin'ny taloha. Tena maharitra amataona ny maromaro vao tena sima fa raha amin'izao io dio izy ny raha mahita tena ataony zareo any teo e. Ro 3 volana tao aoriana nanamboarana azy dia io potika be io ndray. Manomboka iny be kalalao, brika vy, manomboka avy ao brika vy jusqu'à ny tamatavy je efa tsy efa simba daholo iny. Vao namboarana tsy ampy tsisy herintaona akory raha fa mambolana. 3 volana teo angamba dia simba be iny. Fitsaka an'izay aloha dia tena misy faperda be mihitsy. Indrindra eo amin'ny fahasimbany tômôbila, ny arerana, izany mangana daholo izany. Isan'ireo nanao antsoavy manoloana ity fahasimbany lalam-pirenena ity ny syndicat conducteur professionnel malagasy. Nanomboka omaly ny 17 ora nomena ny tompon'andraikitra amin'ny fijerena ny vahaolana. Iroso amin'ny fitokonana ireo mpitatitra manomboka amin'ny talata ho avy izao. Raha tsy misy valiny ny fangatahana, ny asa fitaterana amin'ny lalam-pirenena faharoa izay efa mampidoza sy mahafaty antoka. Tao anatin'ny iray volana izay, miisa 20 ireo fiara lehibe nivadika vokatry ny faratsy ny lalana. Tsy mety aminay aloha mbola tsy magazina avoka mbola tsy mahafapo anay satria efa 7 volana zay nanaovanay an'le fitokonana teo an-Carrefour Moramanga dia mbola tsy tonga ty amin'ny Fante Brickaville zany le travaux d'urgence anao le point noir hatramin'izao 7 volana zay lasa. Mbola ny 1% aloha zany zao mandeha ny asa fa 89% tompoko mbola tsisy mandeha mihitsy. Ho anay kamionera nanomboka omaly zao nandefa afatra tamin'ny tompon'andraikitry ministeran'ny asa vaventy efa namin'ny 72 heures zay. Efa tsy mety aminay tsony ny fitaterana ny entana miakatra Antananarivo satria mety tera-doza raha le zavatra misy mety enjera ny conteneur amin'ny tomobile midepasy anay na mifanina aminay. Tena sahirana mihitsy zay tompoko efa mena amina seroma zany ny asa fitaterana amin'izao tompoko. Talata eo zany zay raha sanatika hoe misy ny fikatsony fifamoivoizana anatin'ny lalan-dratsy dia eo zay ny tokony. Zany hoe manomboka eo Andasibe jusqu'à Brickaville zany tena tsisy asa mandeha. Efa betsaka camion menjera fa nesesy misy ny accident. Tsy any amin'ny lalam-pirenena ihany, potika tanteraka ny lalana eto Antananarivo renivohitra izay mavelo taraina ireo mpitatitra. Tsy maintsy hisy fiantraikany amin'ny sarandalana eto andrenivohitra ny fahasimban'ny fiara vokatry izay lalana ratsy izay, hoy teo anivon'ny UCTU. Ny vahaolana aloha zany tsy misy afa-tsy hoe fanamboaran-dalana raha hoan'ny daholo be. Tsy misy afa-tsy fanamboaran-dalana afahana miala amin'ny toim-boivoy na ny embouteillage isika sy ny amin'ny fandaniana maro samihafa. Fa mandra-pahavitan'izany misy fiatraika ngeza be any aminay mpitatitra izy io. Mety
mety ho iafa tsy mbola fantatro zany hoe mety isy fiantraikany any amina resaka sarandalana izy io raha tsy misy ny fiovana ho iaho mety isy fiantraikany any amin'ny sarandalana satria memitompo tena memitombo avroeny na mihoatran'izany ara ny fandaninay amin'ny fanamboarana fiarakodia vinavina aloha vinavina ohatra mimpandraraha rehetrarehetra io a vinavina fa mahavinavina zay a fampiarana azy zany a mbola eo mpandaminana angara ohatra ka zay no azo anambarana azy raha iverenana efa indro miantona izao no nisy ny fanapa-kevitra teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra amin'ny fanamboarana ireo lalam-pirenena sy ny lalana eto Antananarivo tamin'ny 7 Jolay lasa teo izay nanapahany mpitondra ny fanamboarana ireo lalam-pirenena RN2, RN4, RN6, RN7, RN9, RN11 sy ny ampahan-dalana misy 12 eto Antananarivo. Tamin'ny 15 Martsa 2024 ihany koa efa nisy ny fanapa-kevitra amin'ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra tahaka ny mahazatra nijanona ho fampanantenana ihany izany fa tsy nisy ny asany vaingana fanjakana izay anatin'ny fahasahiranana amin'izao na eo amin'ny arabola na ihany koa amin'ny fitadiavana ireo orinasa noho ny fanamboarana sy ny kojakojany lalana. Tsy te hiara-iasa amin'izao fanjakana izao ntsony ny ankamaroan'ireo orinasa malagasy misehatra eo amin'ny fanamboarana ny lalana izay. Antony efa voafitaka ary tsy mahatoky intsony hoe ho voaefa indray ve ny vola tamin'ny asa tanterahiny tsy aivina. Efa ho telo taona mahery izao ireo orinasa malagasy anjatony tsy mbola nandray ny volany avy amin'ny fanjakana ary vao nohamafisy ny filoham-pirenena ny alahady teo nandritra ny fandarana manokana izay nataony fa izy ny tompon'antoka nanakana ny fandoavana ny volan'ireo orinasa malagasy ireo. Orinasa izay anatin'ny fahasahiranany tanteraka ny volan'indramy matambanky tsy voaveriny vokany lasan'ireo mpampindram-bola ny antoka nisy ny namony ainy sy tapaka lalandra noho izay fahaverezany ny fananana izay. Tsy lazainy intsony ireo malagasy anarivo ny asa tamin'izy ireny tsy nandray vola ary tsy anasa androany. Andrasana araka izany izay voapetra raisy ny fanjakana manoloana izao ambana fitokonana nataon'ny fiara vaventy mpitatitra entana izao sy ny filazany UCTU fa hampiakatra sarandalana vokatry ny tsy fahaiza mitantan'ny mpitondra izaka ny vokandray ny vahoaka. Niatra nanomboka androany fampiakarana ny sarandalana mampitoy any Mahajanga Antananarivo Toamasina fiakarana izay mifanandrify indrindra amin'ny fotoana mahabe mpanjifa amin'ny fialan-tsasatra izao vanim-potoana izao namafisina ankilany ny paikady ho fisorohana ny alozam-pifamoivoizana Anja Robert Kolo Mahajanga. Miatra manomboka ny 20 ny volana Jolay hatramin'ny 17 ny volana Septambra ny fampiakarana ny sarandalana amin'ireo zotra nasionaly mampitoy ny Mahajanga Antananarivo, Mahajanga Toamasina, Ambondromamy, Maevatanana Antananarivo ka ao anatin'ny haute saison na ilay fotoana mahabetsaka mpandeha ihany no ampiarana io fampiakarana sarandalana io. Amin'ny fialan-tsasatra izao dia miasa be ny matériel sy ny chauffeur izay mitondra matériel satria miakatra ny tolotra ary tsy maraka ny tenady mba ahafana mandanjalanja an'ilay sarandalana mba tsy ohatra be dia nanapa-kevitra ny mpitatitra izay ny fanarana tamin'ny ministère fa hisy ny prix fourchette zany hoe prix ao anatin'ny haute saison ao anatin'ny grande vacances izay manomboka amin'ny 22 juillet mifarana ny 31 septembre manomboka kosa ny octobre dia miverina amin'ilay sarandalana taloha le 10,000 ariary ny sarandalana amin'ny zotra makatia Mahajanga ary Mahajanga Tana ohatr'izay ny zotra makany Toamasina, Tana Toamasina, Tana sy ny zotra Maevatanana Tana sy ny Ambondromamy Tana. Eo ihany ny zotra voakasiky ny fiakarana satria ireo ny toerana tena ataontsika raha hoe Majunga sy ny Toamasina zany Maevatananarivo dia ireo ny préféré-ny vakansia amin'izao dia miakatra ny filiana départ sy ny fivezivezen'ny fiara. Nisy ihany koa ny dinika ny arany ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny misehatra amin'ny fifamoivoizana na ahafahan'izy ireo na maritra ny amin'ny fanamafisana ny amin'ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao. Hitantsika fa somary nirongatra ny accident de la route manomboka izao dia somary amafisina ny fanaramaso
zany hoe ny contrôle au départ mianga avy amin'ny gare routière dia tena mafisina indrindra mba hisoroana zany loza zany. Ny gendarme izay manara-maso iny lalana iny dia tena andraikitra bebe kokoa mba hisoroana ny loza koa zany bokona andraikitra zany dia tsy maintsy ho ajaina koa. Dia tokony mangarahara ny fitantanana tobo fiantsonana ary reto président coopérative reto zany dia voaresaka fa dia misy anjara andraikitra zareo be dia be mihitsy no tokony ho ataonjareo mba hanatsarana zany fitantanana ny tobo fiantsonana zay. Isaky ny fotoam-pialatsasatra lehibe sy ny fotoam-pialatsasatry ny krismasy sy ny taom-baovao ihany no miatra amin'ireo mpandeha amin'ireo zotra voatanisa teo io fampiakarana sarandalana io ary miverina amin'ny laoniny kosa izany rehefa basse saison na fotoana tsy mahabetsaka mpandeha. Lafim-baovao hafa dia tsy hanondrana vary intsony Inde araka ny fanapa-kevitry ny gouvernemanta any an-toerana ny alakamisy lasa teo. Fitsinjovana ny filana anantsy no antony ity fanapa-kevitra ity fa indrindra mahalona ny fiakaran'ny vidim-bary any an-toerana. Izy fiatraiky ambetsaka amin'ny filana izao tontolo izao fa indrindra ny aty Afrika ity fanapa-kevitra ity no i Inde firenena voalohany mpanondrana vary maneran-tany. Ahina iakatra ny vidin'ireo vary afarana eto Afrika. Raha ny zava-misy, firenena mitana laharana voalohany amin'ny fanondranana vary erina izao tontolo izao i Inde noho ny fiakaran'ny vidim-bary any an-toerana nefa nanapa-kevitra ny ampitsahatra izay fanondranana izay ny fitondram-panjakana indiana izay mikendry ihany koa ny filan'ny mponina ao aminy. Araka nambaran'ny ministera ny fanjifana sy ny sakafo any an-toerana ihany. Anampy amin'ny fandanjana ny tahiry manoloana ny filana anatiny ity fanapa-kevitra ity ary adina ihany koa amin'ny fidangan'ny vidim-bary amin'izao fotoana izay efa mananika ny 800 tamin'ity taona ity raha ny tatitra ihany. Ary nanamafy ny gouvernemanta indiana fa tafakatra 12.5 isanjato ny vidin'ny vary amin'ny atsinjarany raha 300 ny volana lasa teo fotsiny. Olana izay vokatry ny ahitany sy ny valinaretana COVID-19 raha ny fanazavana. Tsy ahivina fa amin'ny mahafirenena voalohany mpamatsy vary an'izao tontolo izao any Inde tsy ho afaka mino ny banga amin'ny fampitsarany Inde ny fanondrana ireo firenena mpanondrana vary hafa tahaka ny Thaïlande sy Vietnam izay efa fantatra ihany koa fa tsy manana tahiry ampy hanetsemana io fahabangana io. Tao anatin'ny 3 volana voalohany taona 2024 fotsiny manodidina ny 5.700 ny fanondranana vary fotsiny nataony Inde ary tamin'ny taondasa 10.3 tapitrisa taona ny vary naondrany Inde izay manome iray apa-efatra ny vary fanondrany. Firenena afrikanina maro no isedra olana amin'ity fampitsarany Inde ny fanondranana vary ity. Eo ihany koa i Turquie, Syrie ary Pakistan. Ireo firenena ireo izay efa sahirana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana. Tsy ireo ihany fa hiteraka tsy fahatombanana betsaka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena momba ny vary ity fanapa-kevitry Inde ity ary mbola mafy noho ny fahasahiranana atrehan'ireo firenena-kafa izay miankina amin'ny famatsian'ny Ukraine blé. Tsy ho azo itovirana noho izany ny fiakaran'ny vidim-bary maneran-tany manoloana ity fanapa-kevitry Inde ity. Tsy ho afabela ihany koa i Madagasikara amin'izao zava-misy izao noho isika miankin-doha amin'ny vary afarana fa tsy manana politika ampitomboana ny vokatra anatiny. Fa isan'ny hôpitaly tokana manana scanner ao Mahajanga ny hôpitaly Saint-Jean-Paul II ao Antanimalandy izay efa niasa nanomboka ny alatsinainy teo. Tsy voatery miakatra aty Antananarivo intsony noho izany ireo marary mila fitsaboana ao Mahajanga sy ny faritra manodidina amin'izao fahazoana fitaovana izao. Nahazo scanner vaovao be ny hôpitaly Saint-Jean-Paul II ao Antanimalandy Mahajanga ho ampiasaina amin'ireo marary izay mila fizahana amin'ny alalan'io fitaovana io. Amin'ny maha hôpitaly mpinoana azy dia nisy ny lamesa ho fitsofandrano sy ho fisaorana an'Andriamanitra ity centre d'imagerie ny hôpitaly Saint-Jean-Paul II ao Antanimalandy Mahajanga ity ny maraina teo. Linao anay eto amin'ny hôpitaly Saint-Jean-Paul II ety Antanimalandy no mampafantatra antsika eto Mahajanga zany fa misy zavatra mety manahirana antsika teo amin'ny fitsaboana ny fitaovana. Amin'izao fotoana izao dia misy scanner izay efa nanomboka ny asa tamin'ny alatsinainy lasa teo eto amin'ny hôpitaly Saint-Jean-Paul II natao mba hanampy nireo mpitsabo izay mila an'izany satria ny scanner moa dia sary tontolo tsara ny fitsaboana ahazoana mamantatra ny tena zava-misy ao anatin'ny tenan'ny olombelona ka manampy ny mpitsabo handray fanapahan-kevitra momba ny fitsaboana. Dia izay no mety tsy nisy teto dia amin'izao fotoana izao zany dia efa misokatra io centre d'imagerie io. Tsy voatery hiakatra any an-drenivohitra intsony noho izany ireo mponina avy eto Mahajanga sy ny manodidina raha mila scanner. Sanatria hoe any ratsy fa rehefa misy ny amaizana
dia misy scanner vaovao atao amin'ny hôpital Saint Jean Paul II. Raha ny saran'ny scanner zany jerena dia miankina amin'izay faritra ho zahana, izay aloha ny anankiray. Ary raha ny sarany amin'ny ankapobeny dia ny lanjalanjaina araky ny fahefambidin'ny vahoaka, izany hoe raha jerena ny saran'ny scanner any amin'ny toerana any fanjakana mihoatra amin'ny saran'ny scanner any Antananarivo raha ohatra ny olona ka handeha voatery tsy maintsy Antananarivo dia eo anelan'elan'izay zany ny saran'ny scanner atao amin'ny hôpital Saint Jean Paul II. Nezahana ho zaka araky ny fahefambidiny tsirairay. Avy amin'ireo kristianina any ivelany sy avy eto amin'ny diocèse-ny Mahajanga no nazahoana ity scanner arifomba eto amin'ny hôpital Saint Jean Paul II ity. Ao anatin'ny fiangonana katolika moa zany dia misy ny fifanampiana ka ny ampaham-bola izay nahazoana an'izy ity dia avy amin'ireo kristianina avy any amin'ny diocèse-ny Munich any Allemagne. Dia nisy koa avy any amin'ny Papal Foundation izay organisme catholique américain izy io avy any Pennsylvanie any États-Unis nanome ny ampahany koa. Dia ny ampahany fahatelo moa zany dia ny diocèse Mahajanga amin'ny alalan'ny hôpitaly no nahazoana ity fitaovana izay lafo vidy ity. Mandeha amin'ny alalan'ny groupe électrogène ity scanner eto amin'ny hôpital Saint Jean Paul II ity isoroana amin'ny mety ho fahatapahan-jiro tampoka eo am-pizahana marary. Ary teknisianina matianina miisa roa no mikirakira ity scanner ity no sady mpandray ireo marary izay tonga eto. Misokatra ho an'ny rehetra, indrindra ho an'ireo izay maniry hiala sasatra ao Mahajanga ny Mont Choisi Hotel Restaurant ao Marivato Abattoir. Tsy lavitry ny stationnement Cotis no misy azy ary amoron-dalana ihany koa no en plein centre-ville Mahajanga. Anisany toerana fandraisam-bahiny vaovao be eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ny Mont Choisi Hotel Restaurant ao Marivato Abattoir. Ahitanao chambre tout confort climatisé, misy wifi, canal sat, eau chaude, misy ihany koa ny réfrigérateur sy ny coffre-fort. Ny chambre standard à partir de 100 000 ariary. Misy ihany koa ny chambre familiale ho an'ny mpianakavy indrindra amin'izao fotoam-pialatsasatra izao. Koa safidio ary ny Mont Choisi Hotel Restaurant fa ilamina tanteraka ny fialan-tsasatra anao eto Mahajanga. Efa misokatra ihany koa ny restaurant eto amin'ny Mont Choisi Hotel. Misy ny petit déjeuner, misy ihany koa ny menu complet ahitanao ireo karazana sakafo malagasy, ny pizzeria sy ny boisson isan-karazany. Misy efitrano malalaka ahafahana mandray ny événement, ny atelier sy ny hetsika maro isan-karazany ny ato amin'ny Mont Choisi Hotel Restaurant Mahajanga. Raha isafidy toerana ivan-tanana ihany, safidio ary ny Mont Choisi Hotel Restaurant ao Marivato Abattoir, toerana tena calme, en plein centre-ville, bien sécurisé, enimpolo metatra mialan'ny Cotis no misy azy. Koa raha mila fanazavana fanampiny ary, antsoiny 038 78 607 86 na ny 032 75 810 05 na afaka mandefa mail ao amin'ny hotelmontchoisi@gmail.com. Mont Choisi Hotel Restaurant anome fafampo anao. Isany vetivety ao anatin'ny dokam-barotra foisika dia miverina eto rehefa avy eo ao anatin'ny fampahalalam-baovao tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Tombola Somaro 10e édition. Paris, Mazaoua Fiara, Vaovao B, Moto, VTT, Arluka Marbe. Soutien Fadias Alefas SMS Amnisio 38 88 811 11. Niwe Somaro, espace non complet. Andarna Feno, SMS Ray, 2 milliards. Fandefas SMS illimité. Kamandia Sanzara, Achamni 11 août 2023 ou Avzao. Miss Fisserienga, Iskalite le Nyanju, Mierkamni Telma, Isaranga Voyage, tout frais payé à Nosibe, Mandé Festival Somaro, Karakori, Paris. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, 17 telo sy roa arivo.
Ny loko algo, loko azo antoka amin'ny kalitao egyptianina. Mora mandray, mandrakitra tsara ary manaja ny tontolo iainany. Loko algo, misy alo, aloil, ary antirouille, izay natao ho takatry ny fahefa-mividiny rehetra. Hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Algo manaraka ny iso, algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Starsmada 2023 présente Manalas Vitabac, dimanche 23 juillet 2023 au terrain Escantalmen à partir de 10h avec Wada Youngs, Rimka, Eldro, Basta Lion, Agrad, Raoult, FSC Music, INS, Rapa. Invité Zazam Lai, guest université, collège, lycée, ambiance DJ avec CMC, DJ Natou, Johan Loïc, Boutakeli, animateur, Baron, PAF, Similaria, sécurité assurée 100%, partenaire média, Full TV. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Miala indray ny tombola vakansa amin'ny vola iantohany amin'ny vola ny vakansa nofinofisinao ny 17 Jolay hatramin'ny 1 Aogositra 2024 manaova transaction amin'ny vola to bank na bank to amin'ny vola dia azo tapakila fandraisana anjara azahoanao 2 tapitrisa ariary andehananao vakansa. Tsy vitan'izany fa isy ihany koa fisarihana isan-kerinandro azahoana amin'ny vola 10,000 ariary isany. Fisarihana mivantana eo amin'ny page Facebook amin'ny vola tsindrio ny 1011 étoile 1 étoile 8 dièse na ny application amin'ny vola. Amin'ny vola tsotra, aingana, azo antoka. Ankasitrana no tompoko lasitomoko vao mbola miaraka aminay atao anatin'izao fampalalam-baovao izao mamerina ny arabo tonga sy indray ary atao anatin'ny tapany faharoa efa ireto ano mahery izao no niroso tamin'ny fampianarana ny lalàna ny olavitry ny mpisolo vava ary niezaka nampita izany tamin'ny teny malagasy ranoray zosy adidiny tsirairay ny mafantatra ny lalàna misy raha ny fanadihadiana natao ary manana didy sy andraikitra amin'izany ihany koa ny mpisolo vava. Mbola vitsy ny malagasy indrindra ireo olon-tsotra mahafantatra tsara ny lalàna ny zony sy ny adidiny manoloana ny lohahevitra iray. Araka izany, niroso tamin'ny tetikasa fampahafantaran'ireo lalàna misy ny olavitry ny mpisolo vava izay mivoaka amin'ny gazety an-tsoratra sy ny tambazotra ny serasera. Tanjona hoy izy ireo ny fampandraisana anjara amin'ny fampahafantarana ny zo ananany isam-batan'olona, ny fampahafantarana ny olon-tsotra ny asan'ny mpisolo vava ary ny fampianarana ireo mpisolo vava stagiaire. Ireo mpisolo vava mpianatra raha ireo no manao amin'ny fikarohana sy manoratra ilay lalàna amin'ny teny frantsay sy teny malagasy, indrindra ny teny malagasy. Fampivoarana ihany koa ny teny sy fampalalana ny teny indrindra ny teny malagasy zany amin'ny olon-tsotra satria ny sehatra ny lalàna moa eto amintsika miainga eny amin'ny anjerimanontolo manapatonga eny amin'ny fampiasana azy andavanandro dia matetika izy io zany amin'ny teny frantsay foana satria ny lalànantsika ny akabetsahany dia mbola amin'ny teny frantsay no fanoratana azy ary mbola betsaka ireo fiteny na ataontsika hoe terme teknika zany izay tsy sarotra dika na ny sasany ara tena tsy misy dikany mihitsy amin'ny teny malagasy. Mihevitra nefa izahay fa tokony ampivoarana ny teny na izany na tsy zany. Isan'ny olana sedraina amin'ireo lalàna raha ny fanazavana ny fandikana ireo terma teknika amin'ny teny malagasy. Na izany, atao ny ezaka ampazava azy ka tsy hivoana araka ny hevitra sy ny foto-kevitra ijoroan'ilay lalàna. Fampianarana ny tanjona ary fampahafantarana ny rehetra ireo lalàna malagasy. Mbola tsy ao anatiny
le andeha hiteny hoe ty lalanyty tsy miasa tsony na ty lalanyty tsy miasa fa ny tena hoe ataontsika hoe tanjona aloha voalohany indrindra dia mba hampahafantarana ny olona rehetrarehetra aloha hoe zao ny lalàna misy zay aloha zany no ny voalohany indrindra fa tsy ataoko hoe tsy mbola ao anatin' le tsikera amin'ny hoe lalàna tahaka zao tena tokony ampiarina na lalàna tahaka zao tokony tsy miatra fa ao anatin'le mbola mijery aloha inona lalàna misy inona mifantatry ny olona inona mety tsy fantany dia mampita zay kely zay ataontsika hoe misy an'le farafahakeliny zany amin'ny misy an'le fiteny frantsay moa hoe nul n'est censé ignorer la loi zay foana no tenen'ny miverimberina zany matetika kanefa ny farafahakeliny arany ohatran'ny tsikaritra fa tsy hain'ny olotsotra dia zay no mahatonga anay hoe atao ty vinanasa anankiray ty ampitana an'le izy tombontsoa-goavana miisa 3 no azo amin'izao fampahafantarana ny lalàna izao indrindra ny fanoratana azy amin'ny teny malagasy. Voalohany, manery ireo mpisolo vava mpianatra raha hianatra sy hikaroka ka hahay miaina sy mampita ny lalàna amin'ny olotsotra. Faharoa, fandraisana anjara amin'ny fampahafantarana ny lalàna ary manana didy amin'izany ny mpisolo vava. Fahatelo, fampahafantarana ny asan'ny mpisolo vava amin'ny ankapobeny. Nanome fampiofanana maimaim-poana ny antoko malagasy miara-miainga androany. Tanjona ny anampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fampidiram-bola aingana amin'izao fiainana izao. Totosa androany araka izany ny fanomezana fampiofanana mofomamy teny amin'ny commune Alakamisy Amboatavo Fity ny Koloina. Noho ny fahatsapan'ny antoko malagasy miara-miainga, ny fahasahiranan'ireo olona amin'ny asa fivelomana amin'izao fotoana, ny tady ny vahaolana ahafahana manampy ireo ray aman-dreny ny antoko MMM. Nisy araka izany, ny fampiofanana mofomamy maimaim-poana izay nomena ireo ray aman-dreny ahafahana mampidibola fanampiny ao an-tokantrano. Tamin'ny alalan'ny tantsoroky ny olona lany tamin'ny antoko no isany nahafahana nanatanteraka izany. Le zavatra nitanterahana androany zany dia nanatrika izay fiofanana fanaovana mofomamy. Traikefa tsara nana ny renim-pianakaviana izay andro ny fianakaviana io zavatra natrehany io satria zavatra raha vao tanteraka tsara le izy afaka mampiakatra ny farim-piainana sy mampitombo ny fitiram-bola eo amin'ny tokantrano tsirairay avy. Ny vehivavy moa samy fantatritsika fa rehefa voniny izy anatanteraka zavatra tena manao amin'ny heriny sy ny foniny rehetra ary ohatra tsara tohizany zany amin'ny sehatra hafa anatsarana ny fiainan'ny fianakaviana tsirairay hafa. Ahafahana mampidibola avy hatrany ao an-tokantrano ny fampiofanana mofomamy tahaka izao. Ireo ray aman-dreny ireo izay tojo fahasahiranana manoloana ny fampidirana ny mpianatra an-tsekoly. Ho an'ity renim-pianakaviana iray izay nandray anjara tamin'ny hetsika mamaly amin'ny fahasahiranana ny fampiofanany. Zavatra tsy mbola hainay mihitsy ny zavatra ity. Efa etaetanay mihitsy ny hoe andeha hanao koro an'ity zavatra ity. Dia nisy gratuit moa le izy zany dia nafinaritra be dia tonga izay. Dia nampampianatra koa nafinaritra ny fandraisana dia naseho teo daholo mihitsy fomba fanaovana le madeleine sy le briosy dia io tsara be ireo le izy zao tsara be mihitsy dia faly izay satria mahazo fitadiavam-bola vaovao indray zany ho amin'ny tokantranonay tsirairay avy ireo manao ireo mianatra rehetrarehetra ireo satria afaka mampiditra vola ao tokantrano izay afaka atao fitadiavam-bola tsara le izy. Makasitraka ny mpampianatra aloha voalohany indrindra dia makasitraka no an'le olona nanao organisation an'le fampianarana fa malagasy miara miaingy eny tompoko. Dia ny zavatra mbola tiako tsindriana kely hoe raha mbola misy fampianarana hafa zany dia mbola mangataka izahay ireo
satria tsara le izy entiko. Santatra ihany ity teny alakamisy Amboatavo ity fa efa hitoy amin'ny toerana maro amin'ny herinandro avy izao ny fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fanamavanana ny fiatrehana amin'ny fiainana andavanandro. Chambre de commerce mixte ny association économique Madagascar-Japon entina hanatevenana ny fiara-miasa eo amin'ny firenena roa tonta hoy ny filohan'ny AEMAJA. Io no fanamby tao aorian'ny fahavitan'ny semaine économique de l'AEMAJA andian'ny faharoa olona saina. Fifanakalozana ara-kolontsaina sy taozavatra eo amin'ny Madagascar sy Japon isan'ny hetsika natao nandritra ny semaine économique de l'AEMAJA izay nifarana tamin'ny fomba ofisialy omaly. Ny famaranana ny semaine économique izay farana amin'ity dîner de gala ity izay ahitana hoe karazana cuisine japonaise malagasy zany zay le androany zany hoe misy découverte kely zany tsy voatery relation économique ihany fa misy koa ny échange culturel dia zay koa zava-dehibe zany amin'ny fifandraisana amin'ny japonais. Ny fifandraisana amin'ny japonais moa zany efa nandritra ny 80 taona zay ny fihetena zay tamin'ny herintaona dia hita tokoa fa mitondra zava-dehibe tamin'ny ekonomian'ny Madagasikara raha tsy teny fotsiny ireo tetikasa goavana toy ny Ambatovy sy ny Poron-Tomasina zany. Tratra ny tanjona tamin'ity andian'ny faharoa ity ho ny mpikarakara vina eo amin'izay fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny Madagascar sy Japon izay ny fananganana ny tranobe ny varitra. Les chambres de commerce moa zany mixte moa na bilatéral dia io zany dia institution mihitsy izy io institution reconnu amin'ny dia ina moa sy gouvernement anankiroa ka zava-dehibe zany zay ahafana hoe mampiakatra kokoa. Les chambres de commerce moa zany mixte moa na bilatéral dia io zany dia institution mihitsy izy io institution reconnu amin'ny dia ina moa sy gouvernement anankiroa ka zava-dehibe zany zay ahafana hoe mampiakatra kokoa zany niveauana fifandraisana sy discussion satria tena diplomatique ambombony kokoa zany rehefa mipetraka les chambres de commerce mixte. Manome fotoana amin'ny andian'ny fahatelo ny semaine économique de l'AEMAJA ny mpikarakara. Tafidina hatrany amin'ny 50 ariary ny kilao ny Ankondromanta anatin'ny commune Tanambao Mahatsara district-ny Vatomandry mbola mampifily amin'izay vidin'izay ireo mpanangombokatra noho ny faratsian-dalana manodidina 50 km kila ny ampahan-dalana mampita vokatra io izay ahitana lavaka hatrany amin'ny 2 metatra. Ivrisara. Iray amin'ireo komuna mpamokatra akondro ary mamatsy ny tsena atraty Andrenivohitra Tanambao Mahatsara anatin'ny district-ny Vatomandry. Raha saika mivelona amin'ny fambolen'izay ny akamaroan'ny mponina ary mamokatra hatrany amin'ny 2 taona isan-taona. Tsy zarizary ny vidiny noho ny faratsian-dalana tao anatiny taona maro. Raha ny any am-potony zany ny akondro zao dia manodidididina ny 50 ka hatramin'ny 200 eo ny kilao ny akondro manta zany. Izay mizara roa zany ny famoahana anazy amin'izao. Misy mandeha mivoaka any Tsarasambo amin'ny Sakanila. Dia misy mivoaka tia Voboazo amin'ny commune Sambatevina. Fa ny lalana araka an'ilay teneniko zay tena tatoato tsy azo aleha mihitsy zany noho ny faratsiany zany dia tsy tonga intsony ny camion. Ary io vokatra io zany dia ny ankamaroany dia marché local any amin'ny tsena any Nosy-Be. Any daholo zany no taman'ilay collecteur anazy. 30 kilometatra miala ny tapitanana ny Vatomandry akilany no misy ny commune Tanambao Mahatsara. Ny 12 kilometatra amin'izay lalan'izay ny tena ahitana fahasimbana, saingy tsy misy ny fanamboarana na teo aza ny antso natao antonany maro. Ny commune izay manana ny akora azo ampiasaina amin'ny fanamboarana ny lalana raha misy ny fahavononany. Raha le lalana zany hitako hoe mila tegna fanarenana goavana mihitsy satria efa lalina dia lalina zany ny point noir sasany. Efa hatrany amin'ny 2 metatra, 1 metatra miletika anaty tany. Nefa ny raha jerena indray hoe tokony ho mora ihany ny fanaovana azy satria toerana be vato zany ny toerana izay misy anay. Ary tegna misy vato zany. Ary le lalana koa zany 30 kilometatra miala avy eto Vatomandry
de ataoko hoe ny tena ratsy amin'izay angamba ny raha tambatra de eo amin'ny atsasany. Ankoatra ny famoaham-bokatra, ny ampahandalana ihany koa no ifamezivezen'ny mponina andavanandro, na izany amin'ny fanjifana ny vatsy, na izany ho andreo mpianatra sy ny maro hafa voatery miakatra ao Vatomandry no ny asa aman-draharaha. Ny komunina Tanambao Mahatsara sy ny mponina ao aminy izay lasa mitoka-monina indrindra anatin'ny fotoam-pahavaratra. Vaovao any amin'ny faritra izay hatrany dia miteraka resabe ao Toliara indrindra amin'ireo sampanolotsaina ny tanàna ny fitakiana fandrodanana trano eo amin'ny Jardin de la Commune sy fampanofana izany amina orinasa sinoa Great Island Exort mandritry ny 50 taona. Bonhomme Élysée, Kolo Toliara. Niteraka savorovoro eo anivon'ny mpanolotsainy komina Ambonivohitra Toliara ny fanapahan-kevitra noraisin'ireo mpikambana sasany mahakasika ny fandrodanana ny trano eo amin'ny Jardin de la Commune sy fampanofana ny tany amin'ny orinasa sinoa mandritra ny 50 taona amin'ny alalan'ny contrat de bail ho takalo ny fandrodanana ity trano ity amina sorabola manodidina ny 900 tapitrisa ariary. Isan'ny antony itakina ny fandrodanana ity trano ity ny tsy fahatombanana ara-teknika tamin'ny fanambarana izany raha ny fangatany fiadidian'ny komina araka ny fanazavan'ireo mpanolotsaina sasany izy ireo izay manohana izany toronkevitra izany. Koa satria le raha manana karaktera d'urgence dia danaten'izay tao moa zany namoaky ny tato aminay ataon'ny conseil municipal nanao délibération mikasika ny démolition. Zay aloha voalohany a démolir toera io d'urgence. Lafa vita zany zay dia atao koa zany mikasika an'le hoe fampanofana tany ny commune urbaine Toliara sy lay mpandraharaha anankiray. Taorian'ny fankatoavan'ireo mpanolotsaina maro anisa io fangatana io anefa ary rehefa niroso amin'ny dingana amin'ny fanatanterahana ny fifanarahana no nahafantarana fa tsy misoratra amin'ny komina ity toerana ity ka tsy ahafahana miroso amin'izany indray. Hatreto zany tsika rehefa natao ny fijerena raha iabiaby tsy any commune le terrain le commune ny aménager azy zay mahatonga le anarany tany io hoe Jardin de la Commune. Fa le hoe titrage sy namany zany botsany commune le tany. Adidiny exécutif zany ny manoratra an'le tany amin'ny commune aloha. Iny taratasy boky tany iny zany no hafahan'ny commune manao bail miaraka amin'ny le mpandraharaha. Taorian'io nisy ny fanapahan-kevitra nivoaka amin'ny fanomezana alalana ny komina hanatanteraka ny fanarahana izay sy niarahana nanapaka tamin'ny fivoriana mahazatra raha ny nambaran'ireo mpanolotsaina sasany. Tamin'io fanenkenan'io harodanako ny vatatenako fa tsy nanaiky satria fananany komina io tokony hijano ho an'ny komina. Le commune urbaine Toliara tsy voatery hahantra fa mety hisy koa lehibe ny tanàna manaraka hanana partenaire mety io ny fanana tavela farany ho antsika eto Toliara. Kay aty afara tonga dia niboaka le délibération. Zay tsy nitapahinay conseiller municipal iabiaby. Tonga dia niboaka le délibération soumis ny président sy rapporteur. Tanàn'olo hafa ro nanovandreo contrat de bail 50 ans na fifanarahana 50 tao. Fa tsy io tany antimon'ny cinéma tropique taloha io. Eo amizay zany lafa diso izay délibération nataondreo zay nikaiky malakilaky reo namory anay. Dia nanovany débat tao ary hoe diso ty délibération navoaka anay ity. Mana izy ireo fa misy tetika ambadika izao toe-javatra izao. Hoe fialanao baka amin'ny exécutif baka amin'ny maire ao hoe mba ho fidiram-bolan'ny commune ananovana an'io bail. Amizay zany hofain'le olo. Ore tompoko maro ny tranon'ny commune bazary be io contrat de bail. Fa hitatsika fa karaman'ny mpiasa mbo tsy voaloha anatin'ny tao raiky. Hitatsika loto amin'ny tanà toy. Aiza zany contrat de bail manavitra ny commune zany. Anga zany misy. De androany ve io hanavitra ny commune raha contrat de bail. Sady contrat de bail 50 tao. Fa maty aby angamba zay mitovitovy aminay zao. Ary mino fa lafa manolo trano ao zany sinoa zany. Tsy hanaiky izy fa raha vao vita 50 tao, ny anany koa tsy maintsy hanao renouvellement de contrat hoe 50 tao ndraiky. Tsy maintsy fa azy io zany, matoa zany io fa homena le azy. Fa tsy ho an'ny commune sasy io fa resaka fotsiny zany hoe contrat de bail 50 tao. Resaka zany amiko. Zay tsy hanenkeko an'io fa fananantsika Toliara io. Isan'ny mitana ny sainy maro ny mahamaika ny fiadidian'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina sasany iroso amin'ny fanarahana mahakasika ny fampanofana ity tanimpanjakana ity amin'izao fotoana manakaiky ny fahataperany fepitoam-piasany ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina andrasana araka izany ny marina manodidina ity raharaha ity. Ny lanja sora-baventy ny Mahamasina nandritra ny fanatanterahana ny fifidianana tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja basketball latsaky ny 14 taona androany ireo kluba nahatsiaro ny arany kolokolo sy ny kitrana trano tamin'ny fifaninanana kluba iray no fototry ny olana ho izy ireo ka andrasana ny fandraisana ndraikitry ny fédération sy ny section.
Fiadinany tompon-dakany Madagasikara taranja basketball latsaky ny 4 taona. Feno kolikoly izay ny sora-baventy no lanjain'ireo mpilalao avy amin'ireo kluba maro. Niarany kiatrano an-trano sy nialatra nandritra ny fifaninanana. Niariary ireo nandritra ity championnat ity ireo mpitarika kluba. Raha ny fanazavana trany, kluba iray no fototry ny olana izay manimba ny tontolo ny basketball sy ny fanabeazan'ireo tanora amin'ny ankapobeny. Mazava ho azy fa misy zavatra tsy normal zany ato. Satria nagnino ma club saka io foana no mampisy problème ty compétition ty. Zay zao nandresy zay tamin'ny tempo de finale de nararaka zegny zahay. Zao koa CRGS nararaka. Fa hoana fa saka ty foana zany tegna miderange ty organisation ty. Dikan'izany misy zavatra tsy normal zany eo fandiniako izy. Za ma zao coach ny Aslas za diana malahelo za satria dépense avy anavaratra, manao sponsoring, mangataka amin'ny ray aman-dreny, mitondra zaza zany ma tsy mora. Nefa ma tsy kopy volamena azo amin'io fa fitezanana atao, nefa raha tsisy dikany no andrarana zay zao tegna malahelo zay. Malahelo zay fa tsy hainay maneo anatiny, eo termane avavaratra antody tsy madame vato donc. Momba ny sac. Nanao réserve mihitsy, zay no réclamation momba ny joueur atao fa tsisy toyany le izy. Mahagaga nefany ay le zavatra le test azo atao ihany après. Fa maninona zany manao traitement de faveur ohatran'izany hoe rehefa le sac de tsy ataony ninona fa rehefa le club asasany de défavorisena ohatr' zany. Hatrany amin'ny section zany io de misy efa nisy iza miresaka aminareo zao membre ny conseil de discipline na section. Efa nisy décision navoaka momba n'io sac io tamin'izany androany hoe forfait 2 ans les clubs satria nanao falsification na taona. Fa mahagaga nefany mbola afaka miparticiper tamin'ny championnat régional izy, mbola afaka miparticiper amin'ny championnat national. De zay tsy fantatra hoe aiza ho aiza moa zany place misy an'le ligue sy ny fédération fandraisana décision. Ho an'ireo ray aman-dreny tonga nanotrina ny zanany miatrika izao tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny taranja basketball zao, tsy azo ekena ny fampisehoana dia n'izao ny ankizy ny fitongilanana sy ny endrika halatra manodidina ny fikarakarana. Fifaninanana ara-panatanjahantena toy izao, tokony hitovy ny fitondrandreo ankizy miatrika ny tompon-daka sy ny fepetra ampiarina ho an'ireo mpilalao rehetra. Ekipa efa resy tany amin'ny 8e de finale ve napekarina hoe hiady aminay kara. Raha ny zavatra anseho omaly tamin'ireo ankizinay ireo, ankizy kely ireo 17 taona, nasaina miaritra hatramin'ny 7 ariva, miandro hoe tsy maintsy hanao match sy ny sisa sy ny sisa. Tsy raikitra indray moa le izy fa tsy haiko izay nahazo an'zareo tao. Asaina tonga indray andro maraina amin'ny 7 maraina hoe hanao an'le match contre an'le saka efa resy io. De nidina tato ny ankizinay hoe huis clos le izy. De miaraka miaramila nefa ny eto tsisy tany miady. Ankizy ve nitondranareo miaramila. De tsy azonay mihitsy hoe inona zany le problème ao. Mila réglen'le fédération le izy fa lasa problème be. Mampalahelo zay avy any lavitra any mitondra le ankizy lany vola, ny ankizinay mampalahelo. De atao ohatran'izany ve ny ankizy. Nefa baolina censé hoe mahafinaritra, milalao, tsy haiko hoe inona ny voizina amin'izany. Fanabeazana, zao ny ankizy de hoentina ohatran'izany sahady. Voalaza zany tamin'ny voalohany hoe 75 ny ankizy suspect ao amin'le hoe betona zany de nefa ny zanaka ihany nalefa natao analyse tany fa maninona moa tsy nalaina daholo ny ankizy 570 natao analyse tany fa maninona ny zanaka rehetra mivoaka le izy 14 ans le zaza normal tsara. Lasa tsy normal zany le traitement ato anatin'le izy, lasa ny any amin'ny faritra foana zany victime. Nanomboka ny 15 hatramin'ny 17 ny volana Jolay ny tanterahana etsy Mahamasina ny fiadiana ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja basketball latsaky ny 14 taona. Ireo mpitarika kluba teny an-toerana izay miandry ny fandraisana andraikitry ny fédération sy ny section manoloana ny tsy fahatombanina maro nandritra ny fifaninanana. Ny mahakasika ny tsikafona na ny Jacinthe Do indray no entina aminao anatin'ny fandarana alalino rahampitso amin'ny valora sy sasany alina. Ny tsikafona izay karazana zava-maniry mitondra voka-dratsy amin'ny tontolo iainana no izy mora miparitaka vetivety amin'ny renirano. Na izany azy maro ihany koa ny tombotsoa azo amin'ny fanodinana azy. Andao arahana ary ny sombony amin'izany. Azo trandrana sy avadika zavatra fa tsara ampidirana vola ny tsikafona na ny Jacinthe Do izay hita miparitaka sy hita amin'ny faritra maro raha ny eto Antananarivo manokana no jerena.
misy foana ny tsikafona mandritra ny taona raha ny fanazavana hatrany. Mety foana le izy fa ndraindray izy misy fahasarotany amin'ilay andro ririna dia somary sarotsarotra ny makana azy fa mety foana zany rehefa hoe toerana misy tsikafona. Rehefa fahavaratra izy be dia be vokatra be izy amin'izay dia mora kokoa ny makana azy sady miakatra be ny rano dia mora ny makana azy. Rehefa ririna izy dia maniry ihany izy satria any anaty rano fa sarotsarotra le mitady anazy satria efa mevitsy izy zany amin'ny rehefa ririna. Ny tsikafona no ankora fototra anaovana ny zezika raha ny fanazavana. Efa misy ny fiofanana izay hianarain'izy ireo amin'ny fanodinana ho zezika ny tsikafona. Ankoatra ny akora fototra dia maro ihany koa ny fangaro izay ampiasaina amin'ny fanodinana izany ho zezika ary efa misy ny fikarohana manokana efa nataon'izy ireo amin'ny fanaovana izany. Raha ampitso amin'ny valora sy sasany alina na ao aorian'ny fampahalalam vaovao no anarantsika manontolo ny fandaharana alalio iny fa ho amin'ny maresaka avy any ivelany dia ny 20 ny volana Mey taona 2024 no fotoana voatondro natotosana ny fitsarana ny filoha Amerikanina teo aloha Donald Trump. Ny tenany izay voaroroy ho nitazona antota taratasy tsy ambaratelo tany amin'ny trano fonenany taorian'ny alany teo amin'ny fitondrana sambany tamin'ny tantaran'ny États-Unis no isy filoha-pirenena hiatrika fitsarana. Fanampanazavana eo amin'ny sariny France 24. Ny 20 ny volana Mey taona 2024 any Florida no daty voatondro hiakaran'ny filoha Amerikanina teo aloha Donald Trump fitsarana taorian'ny voaroroy azy amin'ny fitazomana tsy ambaratelo tany an-tranony izay tsy ara-dalàna taorian'ny tsy nahalany azy hitantana ny États-Unis araka ny fanambaran'ny mpitsara federaly iray any an-toerana. Sambany tamin'ny tantaran'ny États-Unis no isy filoha-pirenena hiatrika fitsarana. Misy 730 ireo vesatra mahavoaroroy ity filoha Amerikanina teo aloha ity. Isan'izany ny fitantanana tsy ambaratelo izay mahakasika ny fiarovam-pirenena, ny fanakatsakana ny fampiarana ny lalàna ary ny fijoroana vavolombelona tsy marina. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka any an-toerana io daty io. I Donald Trump izay mbola manana viana ho isan'ny kandida hifaninana amin'izany fifidianana amin'ny États-Unis izany saingy isy fiantraikany amin'ny fampelezan-kevitra izay ho tanterahany ity fitsarana azy ity. Nangataka ny hanemorana ny fitsarana aorian'ny fifidianana filoham-pirenena aorian'ny Novambra 2022 noho izany ny mpisolo vava azy. Dia iny ihany koa mamarana ny fiarantsika tamin'ny ity alina ity sy ankasitrahana feno ianao nanaraka izany fampahalalam-baovao izany hatramin'ny farany mametraka ny mandra-piresaka tompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanulcha wanao teo ny fampahalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.